Rizatovo palimby nianaran-draya ianareo zao no andro raty izany itsangana fazana kigasikara rizatovo palimby nianaran-draya ianareo zao no andro raty izany itsangana fazana kigasikara Tompoko lasy tompoko vavy ny masony ditsiditsika hony dia ny orona ny seriserena betsiboka ny mavomavo dia ikopa ny tondra dava fa raha misy fitivitsy mivadika ny aty kosa dia varomaty tsy miova zany mbola mahatonga antsika rehetra tafaona soamatsara eto anivon'ny fandarana havitafo apototry ny fahitalavitra anio alahady ariva fa telo ny volana desambra taona 2024 tafahoana soamatsara eto indray isika menakavy amin'izany satria araka le teny teo hoe raha misy fititsy mivadika ny aty koa varomaty tsy miova samy vonona foana isika rehefa lady ariva amin'ny 10 ora katroka takan'izao eto amin'ity fandarana havitafo ity asina sy fohitra tantara sy fomba iankoaina eto amin'ny fanolorana mazava loatra miaraba sy mirary soa amintsika rehetra ny anivon'ny tokantrano tompoko manao ny soavatsara ten'Andriamanitra mitsidika indray atao anatin'ny tokantranonareo amin'izao fotoana izao mitsidika ozy fa tsy mamangy aho azavaiko ny dikan'izay rehefa avy eo mitsidika atao anatin'ny tokantranonareo amin'izao fotoana izao dia hitondra indray an'izay fahalalana kely mba heverina ho takany hoe mandidy sofoto mitetika sofina malina ny akany fisana ny zarazaraina ondro la mifatotra zay takatry ny tadiny ho anarana-po mandritra ny ora ray sasany izay rahantsika menakavy eto a tena fotoana foana ny tsy ampy rehefa tena hoe ifandahatra zay tsika rehetrarehetra fa ny olona zaina indray dia misy ty nefa tonga amin'le fiteny hoe apetrao izy netina aseho izy ny vombinina ataovy tahaka ny mofo netim-bahiny ozy le ry zalandra rezina amin'ny fikabariana ka ny tompotrano no mizara azy dia ao anatin'izany indrindra no ifampisidihana sy ifampirariana ny soa tompoko mba ho ambindraro ho andaira-tsodrano ianareo tsiraray avy eren-doza irena tambo anana ny fahasalamana tonga lafatra amin'izany dia ho lavirara ny zavatra rehetra izay ataonareo indrindra ny zavatra rehetra izay kasainareo anatin'ny raharaha fambolenitsika izao a rehefa avy nandalo hafanana manevikevoka nandritra ny fotoana lavalava mihitsy ny antona kely ny orana iny ary izy tamin'ny larobia fa nanompoka nanao izay nataony indray aloha zany nandoakalina mihitsy tamin'izany larobia lakamisy ny zoma dia avy foana ihany aloha dia mba mahazoazo aina kely foana teny indray aloha ny fambolentsika ao anatin'izany ka rendrindra tompoko ny irariana mba hanambana antsika menakavy amin'izany ho arovan'Andriamanitra amin'ny rano be ho arovan'Andriamanitra amin'ny rivotra ihany koa ny fambolentsika fa dia mba hiaron-doha soamatsara ny vary dia mba ho tonga soamatsara ny fotoam-pitsinjana afaka volana vitsivitsy zay tsy hoe zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe amataona ny akory misy olona koa mahita an'izany hoe vary ambolena dia afaka roa taona ho voavokatra dia iada mangoraka reny zavatra reny fa ny zava-mitranga moa zany dia zay firaritsoa amintsika menakavy zay mba samy avokatra zay nijinjaino ny ka mba ho tratry ny alatsanainy dia eren-doza ozy ahy erena tambo anana ny fahasalamana tonga lafatra ny fivelomana ane dia iety ny kely ho tonga taiza ny lehibe ho trahatratotra ny bevoka anao mora ny latsaka tany ho tonga taiza ozy le firaritsoany any an-tanàny zay a fotoana zao papango sasaky ny vorony ity akibe mahazaky ny atsasa ny tapany be nonderany sy ilany tsy atakalony manontolo ifampidiniana sy ifampiresantsika menakavy eto a anohizana ihany koa ny loha hevitra zay efa nentina tamintsika tamin'ny heriny an'io takan'izao ihany a nyresahako kely makasika an'izay hoe ny fototra ray lehibe fototra ray lehibe a tena lehibe satria efa sady lalipaka no be fivelatra nahazo sampany maro ary ny taranany kely be da be aza dia efa mety mitsimotsimboka avy any ambanin'ny tany any fototra ray lehibe zay anisan'ny tena nanimba ny asina malagasy teto Madagasikara na tonga ny firenena ho tahaka an'izao hitantsika izao a tena mampalahelo ny zava-misy kanefa moa ina ny azontsika atao fa dia manazava mamono tantara manatsikafana ny zavatra rehetra ary miezaka mitondra ny fanazavana miaraka amin'ny pirofo ara-tantara araky ny rakitra antitra rehetra ihany koa zay efa voapetraka tany aloha tany zany ange no entintsika eto ary mbola resahako foana fa ny fandarana zay ataoko eto dia tsy anahy mihitsy ny resaka sy ny dindinika mahakasika ny fomban-drazana zay fampiresahako eto fa an'ireo raza masina rehetra zay mitrandrahana eritreritra tatendrombohitra natranatra no rembe-panata tanetiny oabolana ary indrindra ihany koa tonga amin'le fiteny kristiana hoe razantsika endry sy lalim-pandiniana
nahatsapa sy ny aiky fa manontony miaina ary ao zanahary mirindra sy milamina ny voary manontolo mandravaka an'izany somampisamby ihany ozy dia zany indrindra no mahatonga hoe mba ambatona melakafatra fotsiny ny tenako eto miventsy raha mbola mijoro raha mbola tsy solatra kapila ntehirizakira mivetso raha mbola tsy hika miezaka koa mba mitantara sy mitanisa na izany ary tsy hanao tahaka ny angely akory ny tena ka hoe ny feo matafita sa nefa ny tena tsy ampindraim-bava hanao tahaka ny kibobo raha tononona mafeny vava nefa raha hoanina tsy malany vary manao tahaka ny tehamaina ny be manana miainga tahaka ny satroka nefa raha mipetaka tsy mahafaty-moka raha zany mantsy ny zava-misy dia sahala am'le hoe mahita le antobavy manjaitra ihany tsika amin'izany ny mpanjaitra miketrona ny zairina ihany koa miketrona lasa tsy misy ny fahalavorariana amin'izany fa zay mba kely azo raisiny eo e dia mba ataovy tahaka ny tokosira tompoko samy mandray ny tandrify azy mba samy mba makamaka kely eo tsika menakavy samy makamaka dia tsy mifanambaka ozy le kivazivazy a fa trandraka telo olona telo zay mitady antso no mitady anambaka amin'izany inona no tafa inona indray ny dingintsika mahakasika an'ity andro an'io ty a anohy ny loha hevitra rehefa aveo fa ho resako elo mahakasika an'izay hoe mamangy sy mitsidika izay a eny anivon'ny fiarahamonina eny a indray mipetraka foana le teny ataontsika mba andeha hamangy andrineny to e andao mba andeha hamangy ary amin'ny taty taty tsy fantatro izy amony taty dia iza ny tary iza no efa tany iza ny mbola tsy tany tsy fantatra daholo zany koa dia resaka miparitaka eny ihany a ka tsy fantatro izy le hoe taty hoe atao mba hamangy andry taty isika menakavy fa hoe atao mba hamangy mba hitsidika andrineny to ny tokony ho izy fa tsy hamangy fa ny mamangy dia hoe nidiran-dozy zany le olona gina sy kepoka tahaka ny sifotra nalan-do sina tahaka ny tranony voapaty tanàna ny lozakiry iny ka nangina dia rehefa le nangina zay le gina zany dia avy am'le hoe nangina mangina tanteraka mihitsy inona ny tokony hampangina tanteraka nidiran-doza dia raha iteny zany tsika ataontsika mba andeha hamangy andrineny to dia tokony hoe nidiran-doza aloha zany ndrineny to vao vangina fa ny tokony azo atao dia hoe andao mba hitsidika ny roneny to dia mifampitsidika rehefa mifampitsidika izay dia mba mivimbana zavatra kely mba mitondra voandalana kely mety hoe anatitra vody akoho mety mba mitondra vatomamy kely ho an'ny zaza madinika any mba zay le hoe mitsidika dia zay le atsika malagasy hatramin'izay zay ataoko hoe malagasy aloha na tsy mety amiko aho zany miteny an'izay a tsy mety amin'ny vavako tsy mety amin'ny fisainako dia tononiko any aloha hoe malagasy satria ao anaty karapanondro ao dia misy an'izay hoe karapanondro ny teratany malagasy ka na tsy mety amiko ary zay aloha dia zay aloha ny lalàna dia teneniko arak'izay fa zako olona mpanara-dalàna fa hoe teo amin'ny androntsika malagasy zany dia hoe mba mifampitsidika satria nahoana le trano mifanilanila dia mba mifampitsidika manahoana nareo ao e salama tsara ihany ve manahoana ny raharaha e vita ve ny vary e nanahoana ny fambolena nanahoana ny orana taty zany le mifampitsidika hay mba sendra-panahy masaka vomanga kely aky dia ty mba misy fampizarantsika ato retsy a zay le fiainana gasy fihavanana ngezabe ny namatotra an'izany a fihavana ngezabe no namatotra an'izany dia hoe tonga le olona mifampitsidika fa le hoe mamangy mako dia hoe mamagina misy zavatra gina tanteraka ao tapina ny domo zany tsisy nahita ho tenenina tsony ny eran'ny trano satria nahoana olona voamaly iny mbola ny sarika be omaly ary izy mbola niarany korandrana taminay omaly ary izy mbola niaraka ny revirevi tambidahatotentsy omaly izy mbola nanatitra vola teto omaly izy mbola zay le omaly izy mbola zay le mbola hoe teo foana le olona zany hoe ohatrany tsy mampino lasa tao anatin'ny fotoana foy le olona tao anatin'ny fotoana foy ohatrany hoe tsy nisy ny zavatra rehetra tsy mampino dia maty ary le olona dia iny zany le hoe tonga dia tapina ny domo tsy hitantsony zay ho tenenina mangidy tanteraka ny vava nidiran'izay matsatso tsy hitantsony zay ho tenenina hoe fa rara feny rano tsy maneno tonga dia tapiny e zay le hoe gina dia avy amin'le gina le hoe mangina ka raha vao mandeha amin'le tena zany tsika hoe mangina dia mila famangina zany zay le olona mila vahana le gina mila mamaha gina na hoe mila mamangy dia mamangy any amin'le olona zany hoe mba manala fahanginana zay mihitsika le fiteny jereo zao rehefa le ary amin'le rehefa mamangy fahorintsika ny anivon'ny fiarahamonina eny dia inona ny tenentsika rehefa le ary amin'ny farany ary eny moa tompoko
satranay dia satranay mba hiaraka hitoetoetra aminareo eto mba hanala fahanginana satria tena idirany toy aloha dia mangina tsisy mahateny dia mba mila anao mba mampiresadresaka azy satria zao raha nitambesatra le alahelo sy le vesatra le fahoriana mamony teny eo reo olona reo hoe midepy raha ozy tsika dia mba ampiresadresahana mba hariana dia kely mba vahana le gina zany hoe ampiresahana le olona vahana le gina izy le mangina be tsy miteny dia mba vahana zany dia ary anaty fahorintsika mpitena zay satranay moa tompoko mba hiara hijanona hipetrapetraka aminareo eto hanala fahanginana aminareo kanefa moa sapanana fito ny lolo avy ny faladiro ny lolo avy na maro ny lora ihany dia tsy hotsinonay angamba tompoko ny angadadala zay mba hitsaitsaika satria trano ny dira-pahorina io tsy io mihitsy ny godgodonana fa ny fahatongavana makao aloha dia midodododo zay indray le fiteny azy hoe tonga avy any midodododo mihitsy satria teo amintsika zany rehefa misy maty hoe lasa ho ny an'ny riananina taitra Andriamanitra fa ahoana tonga dia zay voaray ao fotsiny na lamba kely ankiray raha voaray lamba hoany kely lasa aloha miazakazaka makany mijery fananinina inona ny azo atao inona tonga dia azo hifanampiana inona ny zavatra mitranga zay le hoe midodododo dia zay no mahatonga ny anaran'le vola omena amin'izao fotoana zany no tenentsika zay hoe le anaran'le volamena zay tia tompoko mba voatsirambin'ny tanana voatsirambin'ny tanana nefa dia zao le zava-misy ho antsika amin'izao fotoana nge efa tsy voatsirambin'ny tanana ntsony iny satria tsika rehefa manao programa mihitsy e hoe maty ranona mpiray fikambanana amintsika ny famangintsika dia atao amin'izao daty amin'izao ora iriananina ny fotoana zany hoe zavatra efa niomanana ka tsy voatsirambin'ny tanana ntsony satria efa niomanana fa le tamin'izany izy no mbola voatsirambin'ny tanana satria tsy napoizina le fahoriana dia zay voaray fotsiny eo aloha zany hoe zay azo ny sarangotana noentina nakany amin'le fahoriana dia zany ihany koa ny evin'le fiteny hoe singa andandy hoe singa andandy satria ianao zany mety ohatra hoe nanana kofelandy betsaka fa singa andandy kely ny voasaringotrao raha izay fa koa le izy hoe le fiarahamonina mifanampy dia samy mba mitondra singa andandy kely ray avy satria ny taloha zany ny maty rehefa misy maty eo zay vao tenomina ny lamba ny amin'izao fotoantsika ny ohatrany hoe mirary loza moa zany am'le fiteny fa manahirana be ihany koa izy ty fa manalasala ohatrany mirary sopo varotra lamba mena ozy le fiteny raha hiteny hoe malafosa be to irarin'ny olona ho faty raha tsy ilazany zany nefa zany dia ahoana dia lasa ohatrany hoe manozon'olona ho faty zany ianao raha miteny zay fa dia malafosy e matoa zany io alafo dia ho betsaka zany ny maty zay zany le izy ka taloha hafa mihitsy le fiteny hoe ty mba voatsirambin'ny tanana zany hoe ity aloha ny voarayako tao fa taitra fotsiny a nandrehan'le fahoriana fa raha amin'izao fotoana ianao efa voahomana mihitsy hoe amangitsika famangina amin'ny enina sasany eo amin'ny fokotany ny fotoana famangina amin'ny enina sasany ery amin'ny baravy ny fotoana zany hoe efa tsy voatsirambin'ny tanana ntsony zany fa efa niomanana dia inona ny atao ity re tompoko mba misy fahodranomaso kely ho anareo tsy hoe nahazo vola le olona dia ay saotra betsaka fa dia nahazo vola tokoa moa zany fa dia horitry eto ny ranomaso tsy hitomany ntsony zany fa nahazo vola tsy zay le izy fa hoe mba manamaivana an'le alahelo amin'le fotoana fisiny le fahoriana satria ny ety miady andilana eo manoatra no mifangaraka mozika tsofina mifeta atomina mifaty lanjaina sady mbola mitomany zany zany manjo an'le zany mahazo manamanjo dia zay nge le hoe maty ompo tsy mandrasa ny voakabary tsy miteny satria tonga dia eo dia lasa mborona fotsiny tsy hitan'izay ho teneniny dia mba misy zany soloteny hoe mba mahatsiaro tena mba mifanampy dia zay le hoe mba izy mamaly an'le kabary mandeha eo dia reny olona reny ny tokony ho vangina ny olona nydira-pahoriana fa tsy hoe tsisy nininona dia ndao mba hamangy fa mba mifampitsidika mifampitsehana mihitsy aza moa mifampitsidika dia mba mifampitondra zavatra kely mba misy voankazo kely rehefa hodiny ray dia ny avy any tanàna koa mba mampitondra reto mba voankazo kely eto an'le ankizy any tanàna any e ny endry bebe moa zany ny taloha mihitsy dia ohatra zany a mbola nampitondray ny bebe akoho rehefa hody aty Antananarivo tamin'izany avy any ambanivohitra dia na bebe manome vola kely manisika vola kely izy amin'le fasady le miara mitomany mifanao veloma mbola tsy adiniko zany
Miara-mitomany eo mifanao veloma. Foazina vao maraina ianao satria ny taxi brosy vao maraina be tamin'izany miala zany. Foazina vao maraina ianao a. Inona ny atao efa mahavita vary sosoa bebe amin'iny fotoana iny. Inona ny lokanao? Atody nandrahoana tamin'ny korany, œuf dur, efa vita amin'ny bebe. Dia mandeha anao dia misakafo dia avy eo amin'izay sisihany bebe vola kely any aminao any, sisihany bebe arivo, asiny bebe roa arivo. Inona iny? Ividiananao fary eny an-tsena. Ividiananao fary eny an-tsena, ividiananao koba kely any an-dalana, ividiananao nay maovy. Zany izy tamin'izany. Na misy fotoana hoe mampitondra akoho mihitsy bebe ho entinao miakatra. Fa ianao nefa tamin'ilay vao hidina tany koa dia efa mba mitondra zavatra ho an'ny any ambanivohitra. Inona ny tsy misy any? Mba mitondra ianao mofo dipaina kely, mba mitondra dibera kely, mba manao laoka kely ho an'ny any. Mba manao laoka kely ianao ho andro bebe ho an'le piray tapo any, le fianakaviana any. Mba mitondra zavatra kely ianao ho an'ny ankizy majinika any, mba misy biscuit kely, misy bonbon kely. Zany ny tsy fahita an'ny any. Fa tsy hoe ho any ambanivohitra ianao dia ianao indray ny zesta hitondra oviva, hitondra kristaline. Ny any aza ny loharano mikiararana be sady mbola madio lavitra, mahasalama lavitra. Tsy hoe maty aho ozy le atsira be mividy oviva. Maty afaka le oviva rano tsy siramamy. Mbola tsy adiniko foa zay fiteny. Nisy fotoana zay fa voateniko teto. Fa dia tena kompatana ho an'ny havana rehetra ao Antsirabe eo. Tsy mety afaka ao am-bavako mihitsy zay fiteny anankiray zay. Dia ohatr'izay zany le zavatra misy, zay zany le endrik'ilay hoe fifampitsidihana, fifanakalozana fihavanana, fanamafisana orona n'le fihavanana. Dia mba mifampitondra zavatra kely, dia mitondra laoka kely ianao, mitondra voasary. Ohatra zao hoe raha any ambanivohitra mety tsy misy an'le voasary le fahitanao teo, ohatra hoe voasary nambojafy any, dia mba mitondra ianao sarety mba voasary. Ledsi, tsisy lodsi any, dia mba mitondra kely ianao avy aty. Le manga be nofony be reny na le manga mena kely ntsoro-mandidy, tsy misy an'ireny any dia mba mitondra ianao. Dia ny avy any an-tanàna koa rehefa hiakatra indray ianao, mampitoto vary kely izy. Ity mba vatsinareo any Antananarivo fa any Antananarivo mo avana vatsiny e. Ity no mba voandalana kely ho anareo any Antananarivo any, ity mba hitondray fary, ity mba hitondray inona koa, ketapotsy, bononoka, way. Zany le zava-misy zany satria ianao any an-tanàna, zany ny zavatra hitanao any, dia zay zany le mba fifampitsidihana. Zany hoe le fifampitsidihana zany no fahasoavana, fa ny fifamangina mamahagina le ankaratsiany say. Zay zany no mahasamy hafa kely an'ireo. Mitovy amin'izay ihany le resaka hoe mivavaka sy ny mangata-pitahina, tsy mitovy zany. Tsy mitovy ny mivavaka sy ny mangata-pitahina. Mizotra moramora makany anatin'ny loha hevitra io. Efa amin'ny 5 sy 7. Tsy mitovy ny mivavaka sy ny mangata-pitahina. Ny mangata-pitahina dia isan'andro isan'andro ianao tokony hangata-pitahina. Zao no nampitahin'ny ray aman-dreny tamiko. Zao ozy ny nafarany dadabe anay. Raha mbola miratra io maso, ka miposaka io masoandro io, mangata. Mahazo ianao mangata ozy, tsy mahazo ianao mangata. Zany hoe isan'andro isan'andro tokony hangata-pitahina. Fa no mivavaka ao anatin'ny olana no mivavaka, misy zavatra mila vahavahana anaka. Zay le vavaka, vahavaha, vahavahana mihitsy. Mifangiditra ohatra zao zany le olana mahazo anao, dia vahana tsikelikely, 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 dia hita amin'izay ny nefarany. Nitovy tamin'ile niresahako hoe mahakasika ny sikidy voalohany any hoe reo ny sikidy asombola feno izy, dia mivaha tsikelikely fotsiny io dia hita ny ato anatin'ny tanana, dia hita le hoe mivaha na hoe mivaha ny tanana, dia zay mivahavaha. Hoe mba mivavaha ozy le sotro gasy le vita amin'ny anina eny, misy soratra hoe mba mivavaha. Zany hoe mba misy zavatra mivahavaha ao anatin'ny olana mangejy ianao zany, dia mivavaka mba hivavahan'le olana. Fa ny mangata-pitahina dia isan'andro isan'andro mangata-pitahina ihany. Le fitahina eo a dia le fahasalamana tonga lafatra, le fanambinana amin'ny vola sy ny herena, le fiarovana amin'ny ratsy sy ny loza. Zany le fitahina angatahana. Dia aza ty ny mba mangata ho an'ny hafa fa aza ty tena. Zany ny fombantsika gasy. Fa le fivavahana indray eto zany dia famahana an'le olana. Zany hoe misy olana miditra dia vahana, misy olana mifangiditra na misangiditra amin'ny vatantsika dia vahana tsikelikely, vahana, dia nefa rany
afaka ianao dia zay ngely ao amin'ny asana takila faharoa amby sivifolo hoe afaka ngiadrako afaka ngiadrako izy lira na andevosona taloha afaka ankehitriny zany hoe niva le olana nisy olana namefy anao tao dia novava any nivavaka ianao dia nivavaka ihany dia niva dia hoe mba mivava dia mba mivava zany le olana zay reny dia mba reny zany mba hoetiko hitondrana fantsina kely fotsiny amintsika amin'ny fahazarana amin'ny teny amin'ny andavanandro sika ihany ozy satria velona sy miaina le teny gasy dia sika ihany no mamelona azy mikolokolo azy ary ny fikolokoloana azy dia ny fampiasana azy matetika ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy dia manjaratsika rehetra no manao azy fa tsy manao ohatra nyrety olona sasany misy olona sasany kosa tena manimba zavatra ina nefa nimbanjavatra resako mba iresaka kely an'ity fomba fanisana ty tsy azoko ty fomba fanisana ty hoe nahintsy ndray iza ndray reo olona lasa manitsy le fomba fanisana hatram'izay le fomba fanisana gasy raha miteny zao tsika ohatra hoe zao taona zao taona 2023 raha vakina miteny gasy io zao dia hoe 3 sy 2 arivo dia lasa nisy nanova indray le izy ary lasa ohatra ny tediavina ho atao maneran-tany manerana ny Madagasikara tena hoe ofisializena le raha zay no mahalaza azy le fomba fanisana vaovao ty dia lasa hoe ny 3 sy 2 arivo lasa hoe 2,23 amby inona koa zany tsy azoko zany le izy hoe fa inona indray nikajy anaovana an'io hoe lasa tsy 2 arivo akory ary le izy ta ohatra ny efa very tao ary zany ohatra ny tsy misy arivo firy arivo moa izay fiteny an'io fa ohatran'izay le izy hoe 2,23 amby ohatrohatran'izay dia ny aotra lasa nitononona hoe 0 ihany ray inona ary tira zisy fa inona ary tira ely ny taona zao 1,7 nanondranana nangalan'ny portugais andevo teto Madagasikara naondrany nakany Brésil sy ny faritry Atlantika manontolo iny 2,7 na 1811 zay 2,7 dia manina misy manonona hoe 2,7 amby pinja fomba fanisana zany lasa overy ho voatelina zany ny etsy ny alina ny tapitrisa zay efa nyresahany gasy hatramin'izay ny alina ny etsy ny tapitrisa ny alina ny voalohany ny etsy tapitrisa overy zany reo kolotsaina manahoana moa sotoavina manahoana moa ny tonga dia miaraka levina ao anatiny zany rehetrarehetra zany sa ve hoe zay mihitsy le tanjo na amotena foana n'le mamalagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra ve iza ndray mampirisika an'izany any sa iza ndray mamatsy vola an'izany any sa iza ndray mamorona hevitra taingina ohatr' zany any mba te mba afaka mifampiresaka amin'izany le olona manao an'izany avy eto ndao mba ifampiresahany zany zavatra any fa tsy azoko fa manina ny atao an'izany ndray le tontolo gasy misy dika ny hevitra io hoe kely mengeza vitsy miamaro kely mialehibe zany ny fomba gasy zany hoe avy any ambany no miakatra ny fahasoavana ihany koa amintsika gasy dia avy any ambany no miakatra zareo rehefa mamadika tsika dia avy aiza ny kofemy mandeha avy any amin'ny tongony dia hoentina miakatra dia atao mitoy dia any amin'ny lohany mifarana zany hoe fahasoavana tiana hitombo fa rehefa misy maty dia avy any amin'ny lohany fatorana midina dia tsy avela hitony kofe dia atao isa ankasa atao isa feno ka maninona zany ny fomba fanisana indray no lasa avy any amin'ny lehibe indray no entina midina inona ny zavatra tiana ho ajotso eto inona ny zavatra tiana ho ahetra eto no lasa atao ohatr'izay indray le fomba famakinan'io isa gasy io andrasika efa hojerevako mihitsy le izy rehefa mandeha eo le hira rehefa avy eo hoe hojerevako tsara le izy dia hovakiko aminareo eto fa tsy azoko indray no nampatonga nanaovana an'izay ka karazana famitena le mamalagasy efa be dia be mihitsy le fototra ray ho resantsika amin'ny hevitra rehefa avy eo moa efa eo ihany fa tony zavatra resako tony ihany koa dia anisany ity fomba fanisana novaovaina tsy azoko izy ary ny tena manao an'ity animba zavatra fa maninona zany ny lasa hoe le gasy kely me lehibe vitsy me maro maninona ny lasa hoe lehibe me kely lasa mihetra zany avy any amin'ny manonga no lasa mijotso ny avy any ambony ray no midina iza koa ny olona hitady fahasoavana anao an'izany ary lasa overy le taranaka kely be dia be overy le tasavy hoe zay mihitsy le tanjona tsy fantatro elako an'lainga elako amin'ny fitaka fa tsy fantatro zay tanjonareo manao an'izy aloha
fa mangataka mihitsy raha afaka miakatra eto ifampiresaka amiko an'izany omeko fotoana mihitsy omeko sehatra mihitsy dia hoetoeto le antony tena mahatonga anaovana an'izay eo amin'le resaka fanisana sy le resaka tontolon'le resaka kolotsaina gasy raha ho ataotao ohatra tika samy afaka mamoroporona an'izay anina daholo fa zany ve no heverina ho mety ny fomba dia fomba ny fanao dia fanao zavatra tsy miovy zany mandrakizay alao valo rehefa fomba dia fomba tsisy hoe marimaritra iraitsy an'izany rehefa fomba dia fomba ohatra hoe tsy fihinana ny tay dia tsy fihinana foana fa tsy hoe mandrosotsika dia ndao amin'izay ary hihina tay zafady amin'le fiteny a fa misy zavatra mahakamo be le zavatra ataon'ny olona sasany rehefa tsy fihinana dia tsy fihinana fady foana zay fa tsy hoe satria mandroso dia ndao amin'izay ho taina fady na ndao amin'izay hohanina le fady mba mandiny dia mieritrereta ihany e mba mandiny impito vao manapa-kevitra so manapa-kevitra vao manenina impito atsipoko zany resaka zany fojerevako zay zavatra rehefa aveo dia ameko kely aka 10 minitra kely ao anatiny anaovana lohevitra ngesika iresahako kely an'izay rehefa aveo dia hoentiko amin'izay ny lohevitra mandritra ny ora ray a fa eto aloha andefa n'ity hira ity isika amin'ny 5 ora sasany latsaka 5 zao a misy hira anankiray mahakasika ny loha hevitra ihany anjarany tsirairay no mandinika hirany prince io prince io zokobe prince io anisan'ny tompony ihany keo anatin'ny tontolon'ny vazo miteny paradisa no lohatenytiry ity hira efa haitsika menakavy izy tia hira mampieritreritra atsika ihany hoe nalafatra zany ihany aleoko marina mijanony eto ihany ozy fa ahoana tokoa moa zany le hevitra le hoe mba maniry eo akavanan'Andriamanitra dia rehefa tonga akavanan'Andriamanitra dia aninona dia manao inona marina mavy ianao raha misy adiny ray akory raha tamahany eo dia efa hoe aloha ihany hiveriny eny an-tany fa ohatry ny tsitsy atao eto fa atao mipetrapotsiny tsy fantatro alefantsika aloha ty hira ity a idirako ny lohahevitra rehefa aveo lohahevitra angatahako foana hoe mba samy malala-tsaina aza malaky manao hevitravina sy manao tetidromotra rehefa maheno lohahevitra izay fampiresahany eto a samy malala-tsaina tsara fa ny tsy ampy sakafo izy ihany tsy mahatsindritsiny tsy ampy saina no tsy mahatsindry fo a ho alefantsika izay rehefa aveo da ho aritolotra tsara be zany paradisy zany voasoratra anatiny boky be zay nataony reo mpaminany miadana be sady faly be tsy mba tonony ety atany tsisy mararina malahelo na tomany lafatra be tsisy ohatry zany marina fa tena tsara be ilay any andanitrany miaina eo akaiky ndrazoky be lay namorona ny tany tsy miasa saina mikandra be fa tolorana zay lany sady tsy mila mandofy re zay makany fa misy maky eo ihany fa saingina lafatra zany ihany e raha azoko atao dia mijanony eto ihany e fa mbola tamany eto an-tany fa ety atany ambola afaka misotrosotro labiera miaraka amin'ny akama any an-danitrany dia tsy afaka ifandondona vera amin'ny Abrahama sy Adama ety atany ambola afaka mihodikodina kely manadalatsoba any an-danitrany raha mikotikotin'le zanakanjely dia be dia ny Jakobe ka avelao amba hijanony eto ihany hijanony eto ihany avelao amba hijanony eto ihany hijanony eto ihany fa matsiro anele miaina eto an-tany ka tena malaina ny ho any an-danitrany tena tsara be zany paradisy zany masaka be tsy mba mampomety ny revy ety atany satria porofo mazava be fa zay rehetra miakatrany tsisy mba midina mandehandeha eto an-tany fa dia tamana be any fa saingina lafatra zany ihany e
raha azoko atao de mijanony etiany fa mbola tamany eto antany ityatany ara te ivoaboaka mandeha mipalady tsy mba mila miera any an-danitrany tsy maso mivoaka nylay vavady ambenany mason-dampiera ityatany rehefa mozika de tsy mampaninona azo atao daholy any an-danitrany amanao darlinina ho adarlinina bediny mason-dapoly sy ny apôstôly ka miangavy amba hijanony etiany ka miangavy amba tsy alaina makany fa matsiro anele miaina eto antany ka tena malaina ny hoany an-danitrany fa hoanareo zay manan-kevitra hoany mba hafaro anele havana ihany mbola eo na ono indray androany fary le ronono mbola tamany eto antany fa mafamangy any amy rabainina ihany amreo bandakama sy ny ava malala efa lasany ry andro ry arika ry misy de rika ry alisa vita tsy adino ratota raha tsy masiny sisa sy ny akama efa lasany paradisa be de be ie tafaverina soa matsara tsika ary ty fefa hitako eto aminako eto le zavatra nataondrareo a fafany fanisana ny nanaovany azy ato tena mahagaga natateraka mihitsy zany le izy raha manoratra zany hoe 11 chiffre 11 zany de lasa tsy tononona ntsony zany hoe 12 fa lasa 12 hafahafa aveo zy le nitsako labo zy 12 zay hoy zany ny 12 ny 12 de tsy tononona zany hoe 12 fa tononona hoe 12 zany 12 zany ve zao raha alaina am'saina tsy mangatra tsy efa 20 12 de etony zany le izy tsy 12 tsony fa 12 inona ary ty fomba fanisana hafahafa be ty ny 453 de tsy tononona tsony hoe 350 sy 400 fa lasa tononona hoe 453 miteny ve zany miteny hoe zany teny gasy zany 453 le chiffre raha mienonareo de soraty mihitsy inge le nombre moa zany fa tsy chiffre soraty kely mihitsy nge le 453 de tokony ho vakiny io zany raha ny famakitsika an'io hatram'izay zany na isy io na voly io de 350 sy 400 350 sy 400 de le izy io ny lasa vakina indray hoe 453 453 iada mangoraka ny 6325 raha manoratry nareo a 6325 de tsy tononona tsony hoe 520 sy 300 sy 400 6325 de tsy tononona hoe 520 sy 300 sy 400 fa lasa tononona hoe 4,325 zalahy 4,325 ny ray alina de tsy tononona ho ray alina tsony izy zany 10 000 io 10 000 io fa tsy 50 000 10 000 de tsy tononona hoe ray alina io zany fa lasa tononona hoe 10,000 ka tsy azoko lizy 10,000 very zany le voambolana hoe alina ao anatin'lizy very iny zany ny ray etsy de lasa tononona hoe 100,000 fa tsy ray etsy manidina koa zany ny voambolana etsy de inona zany sisa de ohatra zay hoe zany le anabeazana le taranaka zany hoe lasa manomboka maniry midina zany tsika inona nefa ny maniry midina amin'ny fiainana ny rambonomby de lasa ohatra zay zany tsika gasy maniry misa hoe zay mihitsy ve hoa le tanjona hoe zay vao may ampihetro foana an'le firenena ve
le rantsa magnaika rehetra everina mba ho lalana azo idoladolana ve no mivadika ho tevana be amono oatra zany le ray aman-dreny no everina fa hoe tokony mba ronono amelombelona ve no mivadika ho pozina mety hahafaty iza no mivoy an'izany eto amin'ny firenena nefa de anisan'izany ny avy eo amin'ny akademia mialatsiny tompoko miteny an'izany ary tsy afaka handany zany nareo fa za ao aminareo zany efa nisy taona ny teny an'izany teto amin'ny fandaharako tompona andraikitra foana amin'ny zavatra rehetra teneniko aho ny akademia malagasy ozy azy ny orina tamin'ny taona 2009 de mbola vazany nanao azy galeny mbola igaleny iny nanao azy galeny sy andre mifidina nanangana an'io tamin'izany fotoana zany zany hoe mbola igaleny iny tompo-kevitra rehetra ary ho atsika rehetra zay mpikaroka tantara de karoy daholo reny bokyny galeny ireny misy bokyny soratany Simon Galeny izy manokana mihitsy maromaro miresaka tantara boky be matevina be de mba karoy ireny de vakio ny zavatra rehetra ketrika Galeny tao anatiny sy nitetika maloto rehetra tao anatiny misy tonkalo zay tamin'izany nisy sombina boky tsaroko tsara tany ambanivohitra tamin'izany de misy rahavaviny neny moa mpampianatra de tena nisy boky zay fa tena tsy tsaroko mihitsy le izy boky ohatrany efa rotodrotika zay le anina tsy tadidiko ny lohateniny ohatrany tsy nisy lohateniny le boky fa efa le tany ampovoambony no vakiko ohatra nisy tonkalo hitako zay hoe fatetika mpanjana tany ny zarazara ho anjakana efa sady tafiditra ao anatin'ny lohahevitra ihany tsika io fatetika mpanjana tany ozy ny zarazara ho anjakana de misy zavatra tanisanisainy eo anatin'le tonkalo de miverina foana zay fatetika mpanjana tany ny zarazara ho anjakana de mandeha ihany indray le fitanisana de avy eo mbola tetika mpanjana tany ny zarazara ho anjakana zay mba tadidiko tamin'izy atao boky efa ela satria na izany ara ny fitadiko alizy efa tena tamin'ny fahazazako no nahitako an'izay de tsy haiko zao hoe boky iny zay na asa soratra izy zay na izy mety mbola hitako an'izay fa mbola karoako zay tonkalo zay nge fa zay ny lazainy hoe fatetika mpanjana tany zarazara ho anjakana ary io de dravitra galeny mihitsy dravitra galeny mihitsy ny zarazara ho anjakana tena lalao farak'izay maloto ny mampalahelo ahy de izao galeny isy rasanjo no nametaveta ny hasinandrina teto imerina nanao zay aravany fomba sy ny kolotsaina teto imerina galeny isy rasanjo mbola misy taranak'ireo olona reo ve velona am'izao fotoana zao ka mpamadika tanindrazana sy miezaka foana manao zay ampiletika an'ity Madagasikara ty hoe opéra-tanany vazaha petraka ny fanontaniana efa ataony famitorana ozy rato mbola misy ve zany taranaka mandehandeha any avy amin'ny galeny isy rasanjy mpamadika tanindrazana ary ny nanangana ny galeny iny akademia tamin'izany fotoana zany de oka ho fantatrareo tsara fa tsy hiketrika mihitsy anandratra n'izay mahamalagasy anao izy fa iny nanangona ny atotakevitra sy ny tahiry rehetra momba ny gasy de inona ny nataony nalefany nakany an-dafy reo nalefany nakany an-dafy reo hita taratra zany am'le bokyny soratany reny sy ny tary misy ale hoe la guerre Madagasikara misy ale hoe Simon Galeny a Madagasikara misy ina anankiray zay vao hitako voaingana koa le boky tao fa tsy tadidiko le lohateny fa bokyny soratany Galeny mihitsy reny mba vakivakio reny ho atsika mpikaroka tantara na ho atsika tanora zay lina amin'ny tantaran-draza atsika isika tsy afaka miainga fotsiny eny atenatenany fa tsy maintsy mahita ny fototry ny tantara isika de nanangona nyreo rakitra sy tahiry antitra momba ny gasy reo i Galeny de nanondrana nyreo nakany an-dafy zay no mahatonga an'le hoe rehefa misy olona mikaroka momba ny magasy na momba ny teny gasy ka hanao ny doktorany de iny mandeha makany Frantsa makany Frantsa le olona fonombola tsy nisy école doctorale teto amintsika fa maninona ary le magasy anao de any no karohany zany tsy mba manaitra ny ampotsika vatra ohatran'izany hoe de mandra-pahoviana zany tsika menakavy no eo ambany ziogam-bazaha eo ambany ziogam-bazaha satria zavatra rehetrarehetra zay ataontsika zao zareo nareo nosy kely Madagasikara manodidin'ireo fotsiny resaka Îles Éparses reo de bidon'ny olona ankeriny fotsiny fa isika ny lemlemena tam'le hoe any Jehova ny tany zay rehetra ho aminy taloha ny baiboly anazy ny tany atsika ankehitriny ny famadika ny tany anazy ny baiboly atsika njaranareo mieritreritra baiboly zay sady tsy misy idiranareo ny tsy tantarandrazanareo ny tsy natao anareo fihinonareo mafy de mafy ohatran'ireny ho faty reny nareo raha miala aminy tena zavatra mampahagaga mampalahelo tsindraindray misy teny hafa mihitsy ara tiana ivoaka
manahirana ange fataro tsara fa zao zay ny ataoko hoe samy malalatsaina kely rehefa teny resaka etsika fataro tsara zao tantara zao ny testamenta taloha rapa-maka baiboly anao za tompoko efa nahavaky an'io imbe dehibe efa tsy latsaka ny imbaly navakiko baiboly hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany zany zavatra tena tiako ny namaky an'io ary za lina tamin'ny tantara tsy manana olana amin'ny baiboly ana ny kely azy tsy antikrista akory sao de misy tsy mahazo le resaka tsy antikrista fa za fotsiny rehefa namaky an'io sy tena nandinika ny zavatra rehetrarehetra ekeko mihitsy hoe nianatra tamin'ny sekolim-pinoana sao de zany ndray mantsy nen'le tsy ampy-sakafo tsy matsindritsy ianao ara nianatra tamin'ny sekolim-pinoana nianatra tamin'ny sekolim-pinoana fa rehefa nianatra tonga de tsy mba afaka mandinika mihitsy tsy mba afaka mivelatra mihitsy gnasany tsy afaka manao fikaroana mihitsy fa efa hoe efa ato andafaka de ndao miarakato zay manko le tsy azoko de rehefa namaky tsara an'io a zany de mazava mihitsy le izy nanareo ara mahalala an'izany fa aza hodina amin'ny tapy sa hoe samy kopy fa mody amin'ny tapy ve ny testamenta taloha tompoko de tantara hebreo tantarany vahoaka hebreo tantaran'andrina hebreo zay ny testamenta taloha mitovy amin'ny hoe tantarany andrina eto Madagasikara mitovy amin'ny hoe tantarany andrina mierina ohatr'izay io fa ny pozina voalohany sy mpamadika tanindrazana zany tao anatin'izy de le mpandika teny tantarany hebreo ty ny testamenta vaovao moa de an'ny européanina madiodio tsisy idiran'ny testamenta taloha mihitsy nyresahan'ny testamenta vaovao na ny kely azy ny ezahana fotsiny natao zay ampifandraindraisana an'le izy mba hahafahana manatanteraka an'le fanjanahana sy fanandevozana araka ny zavatra rehetrarehetra misy tsika moa tsy mitory tsy misy pirofo de resaka tsara mihitsy tsika eto androany fa amaranako kely an'le resaka akademia teo aloha sady tsy foako tsara ato am'le tena loha hevitra ho resahako am'izay mahakasika an'io resaka hoe fototra ray lehibe anisan'ny nahasimbany mahagasy teto Madagasikara io manko de ny fivavahana nentim-bahiny fivavahana nentim-bahiny no anisan'ny tena napotika atsika ohatra zao de amaranako kely le resaka akademia teo izy le resaka galenisy le fomba fanisana sy ny tariny teo za zany malahelo za zany mandinika hoe de ho sanatryaviny vava ve ny akademia ve mbola manohy ny asa efa nataony galeni tamin'izany andro zany amin'ny fantetehana ty tanindrazana ty sy ny fiketrehana ny ampiletika anazy mandrakizay sanatryavina ve tompoko tena zany ve no antom-pisinareo ao ve valio ara-diso valio ara-marina fa tena mba andrasako mihitsy zay fotaon'izay hoe rovina mba isy tena afaka iresaka hitondran'io fanisany io eto ary fa tena omeko sehatra mihitsy andao mba iresahantsika kely fa maty le taranaka satria nahoana nareo anisan'ny mamolavola zavatra makany amin'ny resaka fampianarana de zavatra oatra reny ve no andeha atsofokareo anaty fampianarana inona ny mandroso midina ozy ateo maniry midina de ny rambonomby ary ny mandroso midina de ny fantrotrarana morokady ka hoentinao ohatr'izany ve ty fireneny ty hoentinao ohatr'izany ve reo taranakireo hoentinao ohatr'izany ve ty resaka fanabeazany ty zay tiana atao ve ny atao adala zany ny rehetrarehetra na vao manisa fotsiny ara de hoe isa roa telo efatra dimy zany hoe avy any amin'ny kely no mitombo manina koa tsy tomba de atomboka avy any amin'ny zato tapitrisa de ahenao ndray mifanisana manomboko zao fa manomboka mianatra manisa ny ankizy any ampianarana de ataoviny tonga de zato tapitrisa ampianarina azy de ampidinitsy kelikely fa matoy isa io avy any amin'ny ray no miainga de zay mihitsy le fanombohany isany amontana rony avy avy telo fangady efatra fito dimy ambokeny mangamanga fito paraky valo tanatanana sivy roambony folo fanolehana misy tantarana ny nahatonga an'le isa fa maninona ny isa natao hoe isa maninona ny ray ny natao hoe isa maninona ny ray ny navela hitarika misy tantarana ny nahatonga an'izany fa tsy adala ny razana zay le fandehan-javatra zany tsy misy idiran'ny ino ty izy ty mbola tsy misy idiran'ny soratra fa mbola ny vava milaza no vainareo moa le izy tateorina hoe ny teny mandalo fa ny soratra amin'ny toetra ho foananareo amin'izay zany le angano razana sy le fahendren-drazana nampitaina ambava sy tamin'ny lovatsofina rehetra fa zay ho reketinareo an-tsoratra zany ny marina zao anefa fantaro tsara ny tantara de azo ovana azo fironona arak'izay itiavan'ny mpanoratra manao azy de eo amin'izay le olana ny tantaran-drazana de mipetraka any amin'ny taranaka mbola miaina azy ka na tsy voasoratra amin'ny boky ary zany tsy zay voasoratra amin'ny boky foana ihany ny marina fa misy koa tantara mipetraka any ambanivohitra ifampiresahany fanofoaninareo tamin'le hoe teny mandalo fa nisoratra amin'ny toetra lizy fa ny teny masina teny mananjiny zany hoe le teny gazy de tenin'Andriamanitra le mahandriamanitra mihitsy zany ny foananareo
zay zany ve le zavatra mitranga eto, tsy haina ataoko hoe petraka amin'ny barainiko amin'iny hoe de ho sanatria aviko aloha fa tsy fantatro fa raha zao zavatra hitako antsoratra zao teo aloha de tena manomboka kelikely fanahy aminareo tena marina. Mirosika kely ihany ato amin'ity resaka hoe fototra lehibe anisan'ny nanimba ny Malagasy teto Madagasikara ity de ny fivavahana ny etim-bahiny. Efa natsipoka kely teo le resaka hoe ny testamenta talohany tsy misy idirantsika gasy mihitsy angeny eo na kely azy tantaram-pirenena Hebreo io, tantaran'ny vahoaka Hebreo, tantaran'ny andriana Hebreo de anazy zany. Inona ny diranao amin'izany? Inona ny diran'ny dadabe Ratsimbazafy amin'ny tantaran'ny Melikisedeka? Inona ny diran'ny vohitra Andramasina amin'ny tantaran'ny Nebokadnezara? Tsisy natao anao na kely ary. Inona ny dirana Ambohidratrimo amin'ny tantaran'ny Jodita le nisy le vehivavy ny tapahan-doha? Azonareo ngamba le tiako resahana. Tantaran'olona avy any le izy, anganon'olona avy any, le izy koa angano. De tsika gasy koa manana angano, tsika manana ny atsika. Zany hoe raha mitena zany hoe le tantaran'ny testamenta taloha de tantaran'ny andriana Hebreo. De raha hitena zany hoe tantaran'ny andriana Merina, ka maninona zany ny any ivavahana ny aty tsy ivavahana? Samy navita fagagana ohatra. Samy nanasaraka ny ranomasina, samy nanasaraka ny rano, samy nikapa tendrombohitra de namoaka loha rano, samy nanetry tendrombohitra. Fa ny any ivavahana ny aty tsy ivavahana. Ny an'olona ivavahanao ny anao arinao. Aty amin'ny testamenta vaovao de tena an'ny Europeanina madio zay ny foronina sy no alalininy arak'izay mampety azy, arak'izay lova-tsofina eniny, mba hahafahana mampety an'le fanjanahana sy fanandevozana zay ho ataon'ny Europeanina. Zay le zava-nitranga. Ny voasoratra voalohany ao amin'ny Baiboly de tsy ny Jenezy. Araka ny karoa zay le boky eto amiko eto izy moa. Karoa kely ty boky ty fa izy ty tsy fantatro raha mety mbola misy na tsy misy intsony ny fanalahidin'ny sa mazava be ve de tsy miseho any aminareo, fanalahidin'ny testamenta taloha. De misy koa le hoe fanalahidin'ny testamenta vaovao. Tracta kristianina izy tony olona kristiana ihany namoaka azy tao amin'ny trano famoaham-boky Marivolanitra ny voasoratra eto Nivoany zany hoe io ny pirofo. De miresaka mazava tsara mihitsy izy ato anatin'ity boky ty tompoko. Ny anahy moa zany tondra vao zavatra tena saropady ohatran'izao de nifotokopieko le boky de najanona ny tanàna le tena izy fa ity foana no fitondrako mandeha. De ato izy milaza mazava tsara mihitsy fa ny bokin'ny Amosa mpaminany no voalohany ao anatiny, bokin'ny Amosa mpaminany de avy eo ny bokin'ny Hosea sy Mika, de ny bokin'ny Isaia voalohany, de ny bokin'ny Jeremia, zany ny filarany tao fa tsy ny Jenezy. Sabady takabe ambony ambany izy. Fa ny tantaran'ny Jenezy de efa tamin'ny andro tao aorianan'ny Davida zay vao nisoratana. Zay le tantara. Tamin'ny andro tao aorianan'ny Davida zay vao nisoratana. Tsy zany miteny an'izany fa ny bokin'ny kristianina ihany. Efa tamin'ny andro tao aorianan'ny Davida vao nisoratana. De ny boky dimy voalohany voasoratra ao le natsoina hoe boky Pentateuque, ny Jenezy na ny Genesis, Inafy, Exodus, Leviticus, Numéri, Deutéronomie, reo izy. Boky dimy. Ny boky dimy voalohany ao anatin'ny Baiboly de boky tamin'ny andron'ny Davida zay vao nisoratana. Reo le atao hoe boky Pentateuque. Tezitra nareo nisy fotoana antena hoe boky Pentatoko. Fa zay le zava-marina ohatrany hoe zavatra narindra sy nokarohana noforonina hampiety an'le zavatra zay atao. Ary tsy bokin'ny Mosesy io, tsy bokin'ny Moïse io. Isika mako zao koa fantaro ara-tantara ny Baiboly nalefa voalohany taty Madagasikara tamin'ny fotoana ny idiran'ny misionera de Baiboly efa voadika fa 400 efa niverenana natota fa 400 efa vita réédition fa 400 ny Baiboly tonga teto Madagasikara tamin'ny taona idiran'ny misionera. Zany hoe zany efa 400 niova zany ny Baiboly hatramin'ny idirany teto fotsiny. Am'izao taona 320 tenenatsika zao zany tsy fantatro zany hoe efa fampirin'ny niova izy zay. Fefa teny be dehibe. Satria inona ny tena zava-nitranga tao? Misikotra le vazaha. Iza ny tena atahoran'le malagasy? Iza ny tena inon'le malagasy? De hoe Andriamanitra. Ay. Ataovy ary ny dika teny. Ataovy hoe Andriamanitra ndray ary nanoratra n'ity Baiboly ity. Zao ny lazain'Andriamanitra. Araky ny tenin'Andriamanitra. Mananina kely ny Andriamanitra.
lasa le Andriamanitra nampidirina atao anatin'ilay baiboly vita ho azy ny resaka. Satria le gasy matahotra an'Andriamanitra, le gasy manaja an'Andriamanitra, le gasy mivavaka amin'Andriamanitra, dia mitenenina amin'izay hoe Andriamanitra ny eo anatin'io baiboly io. Vita kabary. Jereva amin'izany zay natao hoe nipoizina voalohany indrindra namadika an'ity tanindrazana ity ihany koa dia ny olona gasy nandika teny an'io baiboly io tamin'ny teny gasy. Satria nahoana nampidirina atao ilay izy. Mbola nahita baiboly tsy tadidiko taona firy vita tamin'ny teny gasy mbola miteny izy ao hoe izao no Jehova, izao no Yahvé, izao no mananina. Mbola nisy baiboly mbola miteny hoe Jehova Andriamanitra Israely, Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Aha, Jehova zany, i Abrahama sy Isaka ary Jakoba zany. Ina ny diranao amin'izany? Tsisy diranao zany. Ny mivavahan'ny razanao, ny najain'ny razanao dia Andriamanitra andriana nary izay nary sy namorona an'izao rehetra ao izy, nary lanitra sy ny tany, nary tongotra aman-tanana, ny poiran'ny taolana, ny tambaran'ny nofo, zany rehetrarehetra zany nary ny volana sy ny masoandro sy ny zavaboary rehetra mifehy sy mitantana ny eran-tany sy ny eran-danitra. Io Andriamanitra andriana nary izay nary sy namorona. Io ny faratapiny, io ny najain'ny gasy. Fa le dika teny poizina natsofoka tany anaty baiboly amin'izay le teny hoe Andriamanitra, tonga dia nanaja zany le gasy hoe ay ve zay zany le rakitra. Zay le poizina voalohany anisany nataon'ny vazaha teto zay. Fataro tsara ho zay le tantara. Fa ny 400 ny voatonta ny baiboly tonga taty Madagasikara. Manazava ny sainareo dia mitantara ny zava-misy fa tsy sanatria akory hoe mikitika an'izay inonareo na inona. Tsy hany mihitsy le tanjoko fa zao mantsy ny tena zavatra mampatonga tena miresaka an'ity zavatra ity ihany koa dia resahako. Reo olona rehetra zay manaja ny fivavahana nentim-bahiny reo dia mirahina, dia manangana tele, manangana radio, dia mivohy fanaratsiana fomba gasy fotsiny ny ranoray ny ataony. Ny razana lazaina devoly, fomba ndrazana lazaina fampotsapy, asa maizina, herin'ny maizina, ny zavatra zao tontolo zao, ny anina keliny zao tontolo zao. Vao mihetsika kely dia ny anareo hira n'izao tontolo zao. Tsy fantatro zany le anazy hoe hira inona le tsy zao tontolo zao any. Le zao tontolo zao mantsy sao dia tsy ampy koa ny fahalalany. Fa ny zao tontolo zao eritreretiny sao dia planète Terre fotsiny fa nga planète Terre ny zao tontolo zao. Eto amin'ny planète Terre atao anatin'ny système solaire misy antsika misy planète firy mihodina eto amintsika. Ny volana eo, ny masoandro eo, ny Marsa eo, Mercure eo, Venus eo, Jupiter eo, Saturne eo. Ny tany moa zany dia efa hoe ny tany le honenantsika. Dia ny Pluton mbola eo, ny Uranus mbola eo, ny Neptune mbola eo, ny Lilith mbola be dia be. Ny hita ao anatin'ny système solaire misy antsika. Système solaire ato anatin'ny galaxie ny Voie lactée tompoko zany. Mbola kely zany. Fa ny galaxie dia misy be dia be amanapitra isan'ny maro. Ny galaxie dia any amin'ny galaxie hafa zay ivelan'ny galaxie mitondra ny tany, ivelan'le Voie lactée dia mbola misy hafa koa any aminy. Amanapitra isany ho za fa vao ny eto amintsika fotsiny zany resako zany. Ka le zao tontolo zao resahana, zao tontolo zao inona, zao tontolo zao iza. Le continente dimy mbola vao ny planeta tany fotsiny zany mbola tsy zao tontolo zao. Ka tsy fantatra le hoe hiran'izao tontolo zao. Hoe hiran'ny any amin'ny planète Venus ve tafiditra ao sa ny hiran'ny any amin'ny Martien ve zany sa inona zany. Ary izy dia manao ny fiainan'izao tontolo zao ihany. Fa ianao zay moa zany le fandrendrehanao anatin'le zavatra misy e. Mana ratsy fomba gasy fotsiny ataon'ireo olona ireo lazaina fa fomba zao tontolo zao tontolo zareo toy za hoe ianao eto amin'ity tany ity mbola mihinana ny sakafon'izao tontolo zao. Mihinana ny varin'izao tontolo zao. Manao ny akanjo zairin'izao tontolo zao. Mitafy ny lamba ny tenomin'izao tontolo zao. Mipetraka amin'ny trano mitovy amin'ny trano ipetrahan'izao tontolo zao. Matory amin'ny fandriana mbola fandriana atorian'ny olon'izao tontolo zao. Mbola manao ny ataon'ny olon'izao tontolo zao ao am-pandriana. Kinona ny andovanao any an-danitra fa nga misy hoe lanitra ny razana lanitra zao tontolo zao. Kinona ny anjena le hoe zao tontolo zao fa tsy azoko manko le resaka. Ka zay ny ataoko hoe tsy hoe zany fititehiteny sao dia misy diso fandray. Fa manana station télé, radio ary be dia be fa tsy ray. Be dia be. Dia miasa akoatran'ny efa anazy mbola mitsofoka aty anatin'ny station télé privé ohatran'izao ihany koa zareo
mando vola be mihitsy aniny anaratsiana fomba gasy any esorana ao an-tsain'ny olona fa tsisy ilavana azy ny tontolo ny entin-drazany de rehefa manaraka ny fivavahana ny entim-bahiny olona de lasa tsy tia tany razana tsony jesosy am'izay ny tiany tena mahatsiary de misy mamorona hira mihitsy de na de mahanitra aza de mbola manao hoe faly a miaraka aminy ny taninao ray manontolo nefa lasan'ny olona ny kolotsainao efa potika tanteraka ny razanao any am-pasana raha misy mitrongy le fasana satria any Jehova ny tany zay rehetra ho aminy de zay tian'ny olona atao eto amin'ny taninao de mety de enao asoron'ny olona tsy ho tia tanin-drazana tsony tsy hitodika amin'ny kolotsainao ny fomban-drazanao ny maha olona anao fa hiady amin'Andriamanitra koa nefa rahanao raha tena tonga le andro farany raha misy le andro farany hoe fitsarana raha misy ozy hiady amin'Andriamanitra am'izay anao hoe reto ny nanaovan'Andriamanitra anao manino anao tsy nataon'Andriamanitra tany Canada tsy nataon'Andriamanitra tany amin'ny Grika tsy nataon'Andriamanitra tany Québec tsy nataon'Andriamanitra tany Corée fa manino anao natao teto de efa manana ny misy ao anao ianao zany manana ny anjara toerana sy niraka nampanaovina anao ianao hoe ianao de natao gasy reto ny kolotsainao reto ny fomban-drazanao zao ny maha olona anao ary ny tena mampalahelo de ity tsy misy olona manaratsy ny fomba ny eto ambonin'ity tany ty afa tsy ny gasy zay zavatra mihitsy ny tena manirikidy vokatry n'inona vokatry ny fivavahana ny entim-bahiny vokatry ny fivavahana ny entim-bahiny sy ny fotom-pisaina ny raisina tamin'ny vahiny de zany lasa ataotsika mamorona hira mamorona horonan-tsary mamorona tantara mamoaka article republication et seroa ho an'izy anaratsiana ny fomba ny taniny sy anaratsiana ny razana ny endoany tsisy afa-tsy ny gasy ngamba manao an'izany ketraka mihitsy ianao mandinika an'le zava-misy misy sinoa ve amorona film sinoa de anaratsy fomba sinoa ny ataony eo anatin'io film io na anala baraka sinoa misy karana ve anao film karana de anamban'ny fomba karana ve ny ataony eo anatin'io film io misy olona koreanina ve amorona hira koreanina de fanaratsiana ny momba ny Kore ray manontolo no andeha ho ataony eo sy fanamavimavona ny fomban-drazan'ny Kore fa isika gasy de tena mavita an'izany mamorona hira mody atao rythme vako-drazana ny sasany mody atao anaovana antaniana vola be anaovana clip zay manahoana mihitsy de tena anaovana matrakazo etseroa amin'ny ainao manjery de inona zany no everina andeha anabeazana ny taranany le taranaka zany voakely de efa beazina tsy ho tia tanin-drazana le taranaka zany voakely de efa beazina hiala amin'ny kolotsainy hiala amin'ny maizy azy hitsingevana fotsiny takany tsikafona ohatran'izao de rosin'ny olona fotsiny menan'ny omby sy ny kisoa de anjakazakany olona am'izay ny taniny hidiran'ny olona moramora anaovan'ny olona anditra anaovan'ny olona mpitolo mifamaly amina karana mifamaly amina sinoa fa tsy samy teny satria zao voatenen'ny olona fotsiny hoe tsy za miady aminao fa mivolako de resy le gasy zay foana le teneniko atsika tena nyle mena mihitsy hoe tena gasy vendrana gasy dondrona gasy tena tsy misy ilavana azy fa hoanina fotsiny ho ohatrany hoe mofoanana vao mafahany zany de mampilendalenda be de manaiky hoanina fotsiny eo tsika indrindra le izy le bebe voatabia enjana nge enjana aty amin'ny testamenta vaovao de an'ny Europeana tanteraka io zay raha miresaky tsika ny evanjely efatra ohatra raha tsy diso aho ny fitadiko tao iliko ny voasoratra voalohany tao anatin'ny evanjely fa ny nandarana azy tao i Matio indray no nalefa meloa ilioka nefa de ity ilioka de tsy nanatry maso ny fahavelomany Jesoa fa lovatsofina nalaina ambava no ny ezahany no fironona ho tantara teaty raha ny fironony lioka arak'izay lovatsofina enindray zany io de izy telo lahy manaraka indray zany i Matio sy i Marka sy i Jaona i Joany de nanoratra arak'izay fomba fandraisany azy zay fomba fahazahony azy avy am'le nataony lioka interprétation an'le évangile de Luc zany no nataony izy telo lahy manaraka zay zany voalazany io ny avy eo manaraka ao amin'ny taratasiny amin'ny asan'ny apôstôly sy ny toy ny taratasy rehetrarehetra de efa le ndresantsika tamin'ny heriny any taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana 410 tany Azia de resaky ny Paoly sy ny tany zany ny Romanina ny Korintianina ny Efesianina ny Tesalonianina ny Filipianina ny inona avy izy teo ny Filemonina ny Hebreo ny Jakoba ny Petera maninona tsy haiko zavatra tsisy idiranao zany
tsisy idirany gasy velively zany. Maninona hoa zany tsy torinao any Komoro, resao amin'ny Komorianina. Na mety hoe efa nitoro-tany ianao satria zao nisy manko le hoe mission Congo Belge le nataon'ny Léopold II ovakitsika eo izy rehefa avy eo. Mbola misy an'io koa matsy. Mety hoe ny tanin'ny Afrikanina ny tany mainty rehetra mihitsy ny natao zay anjanahana azy. Fa tsy nahazo lakany ireo nandeha tany Kore. Tsy nahazo lakany ireo nandeha tany amin'ny Sinoe. Tsy nahazo ireo tany amin'ny Karana satria zao ovaina ve zany le izy rehefa tonga andray zany le baiboly de horesahana oy Bouddha tamin'izany andro zany teo atendrombohitra Sinaï. Laza ho zay ve zany izy fa zay fantikateny zay mihitsy fantikateny vilana zay mihitsy no tena napotika an'le resaka teto Madagasikara. Satria nampidirina tao anatin'le baiboly le teny hoe Andriamanitra. De rehefa natsofoka tao le teny hoe Andriamanitra de lasa ohatrany hoe zay zavatra rehetra teneny zany de Andriamanitra zany miteny zany de enona le izy. Fa tsy sidiran'Andriamanitra mihitsy io ary tsy Andriamanitra nanoratra amin'ny baiboly. Zay le ataoko hoe raha nentina tany amin'ny Sinoa ve zany hoa io de niteny ve zany nareo satria le izy zao tonga teto amin'ny gasy izy nareo hoe oy Andriamanitra. Fitaka be vavy zay. Fa raha tonga de niteny hatrany voalofana ihany hoe zao no lazain'i Jehova. Ary Jehova de efa mazava fa Jehova Andriamanitra Israely, ngamony gasy Israely ihany. Jehova Andriamanitra Abrahama, Saka ary Jakob. Inona moa nidirany gasy amin'ny Abrahama, Saka ary Jakob? Zay io. De aka samy tsika menakavy samy taranaka Adama sy Eva ihany. Iza ny taranaka Adama sy Eva? Le Adama sy Eva ve tena olona nisy sa hoe mbola le angano tao anatin'le voalaza ihany? So de mba mitovy amin'le angano avy any atsimo antsanana hoe Ramosa sy Jaomareny ihany. Ka raha samy hozaiko tsy aleoko ve mihain'ny angano gasy? So de mba mitovy amin'le famoronana natao hoe raha lanitra sy raha tany ihany, raha tany sy raha tovoatany ihany. Ka raha samy hozaiko tsy aleoko ve mihain'ny angano gasy? Ka tsika samy taranaka Adama sy Eva de zay mahatonga antsika hoe tsika zany de rainy ny andohantsika rehetra ozy le filazany fa tsy hoe zany ndray miteny an'izany. Io zay samy taranaka Adama sy Eva ve tsika? I Abdoulaye Wade filoham-pirenena Sénégalais tamin'izany fotoana zany iny ve? Asa tadidinareo ngamba niendrika Abdoulaye Wade. I Abdoulaye Wade filoham-pirenena Sénégalais tamin'izany fotoana zany iny ve? Sy Jackie Chan mpanao film iny ve? De samy taranaka Adama sy Eva? Ampitao tsara le endriny, ampitao tsara le tarehiny, ampitao tsara le lokony, ampitao tsara le poziny, ampitao tsara ny fombany sy ny kolotsainy sy ny fanaony sy ny fiteniny. Samy taranaka Adama sy Eva tokoa ve Abdoulaye Wade sy Jackie Chan? Zay le izy. Izy ty film efa taloha be amin'ny American Ninja ty, Mikhail Dudikoff. Mikhail Dudikoff sy Imam Sow mpanao baolina tato amin'ny Scorpion de Madagasikara taloha. Reo hoe samy taranaka Adama sy Eva. Raha mpitovitsika amin'le endriny ve reo, ny fomba, ny fiteniny, ny fiainany sy ny zavatra rehetra zay atao. Samy taranaka Adama sy Eva ve reo? De ozy ndray ny sasany hoe ka le izy ary amin'ny tany mafana be le sasany de zay maintimainty be an'le Sénégalais de Jackie Chan ary amin'ny tany mangamanga atsika de somary mavomavo endrika mazava tsara. Toy za hoe zao andao anao alaina de apetraka any Japon mandritra ny fotoana ela de ela de ela. De andao misy olona anankiray alaina de apetraka any Sénégal mandritra ny fotoana ela de ela de ela de ela de samy ampiterahanao fa samy tsy miova amin'ny natiora andreo olona reo. Fa tsy hoe satria teraka atao Sénégal tonga de mitovy amin'ny Sénégalais mihitsy zanako tsia. Raha tsy hoe Sénégalais ndray ngano rainy ndray sao de hoe nisy rakoto mandimby tapoka zany ndray hafa. Fa zay zany mahatonga an'le resaka famitapitahana amin'ny tranga eto. Famitapitahana ngeza be amin'ny tranga dika teny io. Resaka dika teny io. Ary nanana tanjona ny misionera nandeha nakaty amin'ny tany mainty. Noforonina sy narafitra fotsiny ozy le baiboly ifanaraka amin'izay fanjanahana tiany atao. Ny testamenta vaovao indrindra fa testamenta taloha ho tsy idirantsika tantara-pirenena Hebreo iny. Tantaran'ny andriana Hebreo sy ny vahoakany Hebreo de anazy iny. Ndra soary vahoaka antsika kely eto le dravitra misy ny fampiresahana aiza moa ny findaiko teo. Dravitra ny fampiresahana nanaovan'ny Léopold II ny misionera tamin'izany fotoana zany. Nanirana ny misionera ho aty amin'ny taniny mainty. Zay le zavanitranga. Ao anatin'io manko zany eo amin'le dika teny famitapitahana teo aloha de nitadidiko. Tonga teto Madagasikara zany zareo de lasa natao zany le izy hoe le voalazan'ny baiboly zany de hoe oy Andriamanitra. Le vavahany gasy mihitsy indray zany lazain'ny fananoratra ny baiboly.
le Andriamanitra vavana tena-pomerina ve ny nanoratra an'io, le Andriamanitra natsonitra navalina reniny ve ny nanoratra an'io, io ve le Andriamanitra nangatahanyireo hoe mba meo zazalahy zay ho kiadin'ny fanjakana ary mba meo zazavavy zay ho loharanon'andriny, io ve mino fa tsisy idirana. Ary mbola averiko foana ty vanontaniako ty hoe raha sinoa ve ny nanjanaka atsika dia mbola io ve ny fivavahana ny eto mba ino ny raisina teto, mbola ohatry zao ve Madagasikara. Fa zay le dika teny, zay le afetsifetsena tamin'le dika teny, lasa le Andriamanitra ny endrikendrehana ho nanoratra n'le baiboly. Raha nentinareo tany amin'ny sinoa ve hoahy dia ozy nareo hoe tamin'izany androany dia hoy itsongli vorontsonga hoe dia lazainareo ao le lazain'ny baiboly, tena zany ve? Tonga nareo tany amin'ny tany japonais ve io dia miteny ve nareo hoe dia hoy Naozaki Yamoto hoe zao tsia tokony nytononona tamin'le anarany foana izy dia nazava raha te hahalala ny marina momba n'le baiboly nareo zany sy le vavana netim-bahiny asory daholy ny teny hoe Andriamanitra ao anatiny, dia fantatrareo hoe natao anareo ve sa tsy natao anareo, misy idiranareo ve sa tsy misy idiranareo. Ho any amin'ny tanin'ny afrikanina ve anao andeha hitory an'io dia hiresaka any ianao hoe tamin'izany androany teo atapin'ny tendrombohitra Sinaïa dia nitsangana teo i Bakayoko Ouedraogo aza manany ihany aza mifanadroadro e. Dia zao ho resahako kely aminareo ty resaky ty. Misy en Congo belge nataony Léopold II misy fototra ny Eviny Soamatsara ty fa tsy hoe zahako ny te hiresaka fa ho resahako izy amin'ny farany hoe avaizy ty resaky ty ary efa miparitaka be izy ty fa tiako fotsiny hoe mba eto anatin'ny fandarana ihany koa mba ilazantsika kely azy. Ovakiko izy amin'ny teny farany tsy hay dia hiezaka ihany andika azy amin'ny teny gasy engane mba hay andika azy Discours de Léopold II, roi des Belges en 1883. Révérend Père et mes chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout les intérêts de la Belgique. Révérend Père, sy ny prêtre razanamiko, zay zany le resahany eto, sarotra tokoa izy ny asa nakinina aminareo ary mila fahaizana manokana. Ry mopera rehetra andeha hitory ny filazantsara zao nareo izy. Fa ity fitoriana ny filazantsara ity nefa dia tsy maintsy miompana bebe kokoa amin'ny tombontsoan'ny Belzika. Midinika tsara tsika. Nen'le mpiragazy ty hoe mahazo ve nareo sa ahoany? Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, un Mungu, un Diakomba. Et que sais-je encore, ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurer est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer, vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Tsy hampianatra ny mainty hoditra ozy nareo alalan'Andriamanitra. Tsy hampianatra ny mainty hoditra alalan'Andriamanitra ary ozy ny iraka ataonareo satria efa mahalala an'izany reo. Efa mahalala an'izany reo ozy. Miteny sy manaiky reo ozy amin'ireo karazan'Andriamanitra be dehibe izay efa inony. Fantatra izy ireo tsara fa tsy mety ny mamono olona, tsy mety ny mangalatra, tsy mety ny mangalabadin'olona, tsy mety ny manendrikendrika sy ny manaratsy azy. Ka aoka ary sika ozy anana fahasahiana anaiky an'izany ka tsy hampianatra azy ireo ny zavatra efa hainy. Mazava tsara. Toy ihany tsika. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence
meurtrière et rêve un jour de nous déloger. Zay zao vao mazava. Tsika moa tsy havanana amin'ity teny farantsay ity amin'ny mahafarantsay azy. Ny anjaranareo any ozy teny manamora ny asan'ny mpitatana administratif sy industrialy. Zay ny resany. Mitiky zany ozy fa handika ny filazantsara, handika ny filazantsara amin'ny fomba zay miaro kokoa ny tombontsoa atsika. Handika ny filazantsara amin'ny fomba zay miaro kokoa ny tombontsoa atsika amin'ireo faritra voatonona manokan'ireo. Le aty amin'ny tany mainty io resahana io. Mba hanaovana an'izany ozy dia ifantoko tsika akoatra ny zavatra hafa mba tsy holiana amin'ny arena kibony taniny sy ny taniny tsony ireo olona ireo. Mba tsy hifaninana amintsika koa izy ireo zay mety hiteraka io le ndrasany teo concurrence meurtrière, fifandropahana, fifaninanana hiteraka fandropahana, fifamonoana ary mety ho fandroahana atsika hiala amin'ny taniny. Enzana be le fomba nametrahany azy manaraka, votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à leurs fétiches de guerre, qu'ils ne prétendent point ne pas les abandonner, et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Zay ny zava-doza indrindra eto. Ny fahalalanareo amin'ny atsipirian'ny filazantsara ozy, hitadiavanareo somboteny na andalateny ahafahanareo mandresy lahatra azy. Enjana be zany andresy lahatra azy mba ho tia fahantrano. Andresy lahatra azy mba ho tia fahantrano. Ohatra ozy hoe sambatra ny manitra fa anareo ny fanjakany lanitra. Sarotra ho an'ny mpanan-karena mihiditra any an-danitra. Zany le izy. Zany hoe hitsopotsompona na andian-teny na andalan-teny andresena lahatra ny olona tsy ho tia ny arena, tsy ho tia ny zavatra ny sasarana fa anatena lanitra any amin'ny tontolo tsy hita maso any. Mbola misy koa le hoe sambatra ny manitra fa azo ny fanjakany lanitra. Sarotra ho an'ny manan-karena ny hiditra any an-danitra. Zany hoe anao zay zavatra rehetra zany nareo ozy mba hahatonga ny mainty hoditra atahotra ny anan-karena. Dinio zany anao ny zavatra rehetra nareo mba hahatonga ny mainty hoditra hatahotra ny hanan-karena ka tsy homendrika ny fanjakany lanitra. De reny le andian-teny kely tsopotsoponina kely be dia be entina andresena lahatra atsika isan'andro anandro, androtsahana ny arenanao ray manontolo zay nentina. Mbola misy famotehana kolotsaina faninana tamin'io toy izy konge ty avy eo hoe jereo tsara ny gasy zao manao famadihana, manao famadihana ny gasy. Inona le tenenina? Lasa nampifanandrifinany anatin'ny ririnina indray zao ny voka dehibe. Zany hoe le vola tokony ho any famadihana zany le faso amin'ny mpiangonana. De misy le gasy nanao le hoe rakitra vilaninongo zany angery reto ka rakitry mimpansavy. Fa misy manao nge zany amin'ny mpiangonana amin'izao hoe rakitra vilaninongo any mpansavy sa hoe amin'ny savitra io nefa rano sa hoe ahoana. Tsy maintsy ataonareo zay fomba rehetra tsy asa inireo amaly atsika sy elana izy ireo amin'ny sampiny sy anafoanany tanteraka an'izany. De jereo ny tantara raha navalina faharoa no mpanjaka natao batisa voalohany teto Madagasikara, ary anisan'ny gasy natao batisa voalohany raha navalina faharoa. Izy amin'izay nanomboka avy eo hoe fa i Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Mitovy tamin'le resahana taremin'le bokony dorana nefa tsy levina ihany.
le tary amin'ny andro nanenjehan-drana valona ny fivavahana. de nio tsara zay a de lasa zany miteny ny rana valona faharoa hoe hodorako ny any sampy ozy ny ala tamin'le fétiche de guerre zay le nresahana teo de hodorako ny any sampy ozy. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire qui est le père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Tsy maintsy miompana indrindra zany amin'ny tanora ozy ny hetsika zay ataonareo mba tsy ikomireo. Raha mibaiko ny missionnaire ozy no arahan'ny ray aman-dreny de tokony hianatra koa zany anaraka ny baiko ny missionnaire ny ankizy satria ireo zany no ray aman-dreny miany fanahiny. Enjana be zany a amafisy indrindra ozy mifanekena sy mifankatoavana fa dio mampivelatra fisainana amin'ny tsikera any an-tsekoly. Fadio mampivelatra fisainana amin'ny tsikera any an-tsekoly. Io le farany teo hoe apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Zany hoe ampianary ny olona ino fa tsy eritreritra, tsy andinika, tsy hitsikera. Raha vao mitsikera ianao finoana tsy adivakevitra ny valiny. Zay foana manko le zava-misy. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Zany hoe reprétandrazana zany no anisan'ny tena ampiarana an'le fitsipika. Le reprétandrazana eto zany no anisan'ny ampiarana an'le fitsipika. Ahita zavatra maro hafa ozy nareo ao amin'ny boky zay hozaraina aminareo amin'ny fefarany ty dindinika zay ataoko aminareo ty. Mitoriozy ny filazantsara amin'ny fomban'ny afrikanina. Io le vao nazavaiko teo. Mitorio ny filazantsara amin'ny fomban'ny afrikanina sy ny mainty mba hitoetra eo ambany fahefan'ny mpanjanaka fotsy hoditra mandrakizay izy. Engane izy ireo izy naoviana anaiky ny tsirariny zay amelezana azy ary ataovy mihitsy zay anekeny an'izany. De ataovy misaitsaina an'izany isan'andro izy hoe sambatra nareo mitomany fa nareo ny fanjakan'ny lanitra. Convertissez toujours des noirs par tous les moyens, bastonnés par la chicotte par exemple. Gardez leur femme à la soumission pendant 9 mois afin qu'elle travaille gratuitement pour vous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres, des poules, des œufs chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter à jamais que les noirs ne deviennent riches. Zany hoe le convertissez toujours des noirs mantsy ao amin'le lafiny ara-pinoana io ampiovaho mihitsy ozy ny finoany sy ny fomba fijeriny zany ho an'ireo mainty hoditra ireo amin'ny fomba rehetra. Ohatra hoe kapohana amin'ny karavasy ohatra. Kapohana amin'ny karavasy ohatra. Zay tantara tena nisy teto Madagasikara mihitsy zany hoe nampijaliana sy novozonana sy ny kapohana reo razantsika ireo hanonona n'izany anarana Jesosy zany. Ankehitriny loza mihitsy no mitranga. Satria efa nandray ny fivavahana nentim-bahiny le olona de le tany razana indray ny navadiny hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Fa adala zany ireo razanay midery amin'ny marehetra ny ady sy ny tolona namony eno an'ity tany razany ity. Fa Madagasikara ho an'i Kristy ahoana? Tazono izy ireo ilefitra mandritra ny 6 volana ny vehivavy mba hiasa ho anao maimai-pona. Saiko raha zay tokony antikako azy eto fa zay aloha ny fazahoko azy angatao reo ozy anolotra ny biby fiompiny
anisan'izany ny ondry, ny akoho, ny ondry amanosy, ny akoho, ny atody ho mariky ny fankasitrahana atsika isaky ny mitsidika ny tanàna antsika. Dia ataovy ozy zay rehetra isorohana amin'ny mainty hoditra tsy anakarena mandrakizay. Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir auprès des autorités investies du pouvoir de décision, tout noir qui a une prise de conscience. Irairay isan'andro izy fa tsy ho azon'ny mpanan-karena mandrakizay atao mihitsy nitafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ampandoavy etra isan-kerinandro izy ireo amin'ny lamesa isan'alahady. Dia avy eo izy ampiasao le vola voalaza nareo fa hoe tokony hanampiana ny manitra dia afindrao makany amin'ny foibe ara-paritra mba hampiroboroboana an'izany. Manangana rafitra ozy, rafitra fiakelokeloka ho azy ireo zay ahatonga anao ho pitsikilo. Io le confessin-dresantsika. Ahatonga anao ho pitsikilo mahay mba afaka anda amin'ny manam-pahefana, mpanao famitorana amin'ny fahefana, mandray fanapahan-kevitra izay mainty hoditra manomboka tonga saina, manana ny feon'ny fieritseretana. Anjarantsika rehetra no mipiaroka mbola mipetraka ao io resaka mission ny Léopold II, mission ny asana mpanaoviny Léopold II ny missionnaire taty amin'ny tany mainty io. Anjarantsika no mandinika an'ireny fa trafika anao me mahery reny. Ialako tsiny amin'ny fomba namakiko alizy teo fa kely le soratra ao anatin'le anina koa dia somary lasa mimbakabaka kely tsika amin'ny resaka fa ataontsika hoe tsy tokony hampaninana ihany rehefa azonareo ny resako. Tsy ny mahafotsiny mamainty ny saka no zava-dehibe fa ny habehan'ny voalavo azony. Zay no zava-misy. Reo zany le dravitra rehetrarehetra natao asa zany hoe ahoana ny eritseritra reo. Tsara ny tsirairay ny mandinika sy misaina. Efa nahalala an'Andriamanitra hatramin'izay ozy reo olona reo. Fantatr'ireo ozy fa ny mangalatra sy ny mamono olona sy ny mifanendrikendrika dia ratsy. Ka tsy zany intsony zany ny asanareo any. Fa ny anodina ny sain'ireo olona reo mba hanaiky fa ity hoentintsika ity no izy. Dia reseho lahatra izy amin'ny fomba fahaizanareo an'ireto teny atao anaty baiboly reto, itsopitsopony teny mba hahafahany manaiky fa tsy ho tiany arena mandrakizay. Zay lany nikoroka sy ny kalalao eto ambonin'ny tany izy fa hiasa hitsinjony fanahany ratrizay. Le fanahy ratrizay nefa aiza. Eo amin'izay le nahatonga le nanaovako fampitahana kely mihitsy moa ty zavatra ty zany hoe ny fomba fijery kristianina sy ny gasy aso kely ange fa voarakotra ko ato zay zavatra zay hoe eo anatrehan'ny gasy zany inona zany ny fandraisan'ny gasy ny tenany manoloana an'le fomba fijery ho an'izay olona nandray ny fivavahana netim-bahiny. Amin'ny fivavahana netim-bahiny zao dia ity no mipetraka. Mamelany elo ny fatsifatany zay ataony. Na omena tahaka ny jaka azy ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Ny eloko ny ray tsy eloko ny zanaka. Tena mifanohitra tanteraka amin'ny fomba sy ny fanaonetin-drazana zany. Ny eloko ny ray dia eloko ny zanaka mihitsy. Zay nataonao dia tsy maintsy hobabe ny taranaka ao satria na soa na ratsy atao dia manody. Miverina aminao io fa tsisy an'izany tsy miverina zany. Raha izay. Ny gasy manao hoe ny olo-marina ny fahamarinana ny mila mpanjakaina, ny olo-marina ny ilain'Andriamanitra. Ary isika mety mbola mahita hoe tsy ho avy antso ny marina sy ny tariny. Ny mpanota hibebaka fa maninona no mibebaka, ny ondry no mibebaka tompoko. Ny ondry no mibebaka inoy feo an'ny ondry fa ohatra reny ny atao hoe mibebaka dia ianao ve reny dia anjaranao mandinika. Iny ny antsoina hoe pasteur ka roy ny dictionnaire fa tsy zany namorona an'izany ao anaty dictionnaire ny pasteur dia hoe berger gardien de brebis zany. Inona ny brebis? Ny ondry vavy. Tetin'io arak'izay le izy. Isika gasy raha ny kolotsaina netin-drazana tsika tsy nila an'izany satria isika mihitsy no efa samy tena Andriamanitra. Isika mihitsy le Andriamanitra. Andriamanitra mahay manamboatra olombelona kely tsika. Isika koa nge dia mahay manao olona mitovy endrika amintsika. Mahay manao olona mifanahaka amintsika. Zany hoe misy andremany dasy andremany bavy dia ireo no mikambana dia mahatonga olombelona izay mitovy endrika aminy. Tahaka an'izany eny kely voalaza ao anaty baiboly andesika na olona mitovy endrika amintsika hoe mifanahaka amintsika.
ny zavatra rehetra voalaza tao nisy teto daholo ka manina ho any any ivavahana neto tsy ivavahana. Ao amin'ny Jenesy 1:9 dia misy hoe ary hitan'ireo zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ireo zanaka vavin'ny olombelona. Dia nakavady tamin'ireo izy dia arak'izay tiany. Inona ary ireo? Iza ary ireo zanak'Andriamanitra ireo? Dia rehefa mijerina encyclopédie biblique tsika dia mahita hoe reo le Nefilima. Iza le Nefilima? Olona goavam-be teto amin'ity tany ity. Taoko misy an'izany amin'ny tantaran-drazana. Nisy rapetin'olona teto, nisy darafifin'olona teto. Zany hoe efa nazava tamin-drazana hatramin'izay le fahalalana ara-panahy. Ary marina le teny Léopold II hoe efa mahay an'izany ange reo e. Ka tsy zany tsony izy ny aleanareo amin'ny zavatra hafa anodina an'izany mba ho ratsiny azy fa ny antsika ny marina. Hoe sambatra nareo manitra fa nareo mifanjakan'ny lanitra. Ianao zany rehefa mihina fatany sambatra. Misy teny any hoe aza raisy ny arabaky tembe ameo andray ary ny fanazavana arakevitra. Manitra inona ary le izy? Manitra inona? Manitra inona le resahana eto indray raha hoe tsy azo raisy ny arabaky tembe iteny io. Hoe sambatra nareo manitra fa nareo mifanjakan'ny lanitra dia mba ameo andray ary ny fanazavana arakevitra. Manitra inona zany le manitra eto? Tsy voamay ve loza raha hoe manitra ara-panahy? Tsy voamay ve zany zava-doza? Ka ohatr'izay le izy. Zany hoe zany ninina natao fotsiny tsotro zao zay ampidirana an'io ankaterena satria zay le missionnaire. Ny missionnaire dia hanao mission ny diany a. Ary inona le mission-ny? Zay ny ataoko hoe arao tsara zay fampitahany zay. Arao zay fampitahany zay. Ny gasy tsy nila trano, ny angonana. Tsy nila trano fiangonana zany ny gasy. Ny gasy ny tenantsika mihitsy. Andriamanitra dia ato anatintsika ary isika mihitsy no Andriamanitra. Mandeha amin'ny lala mahitsy ianao, milamina amin'ny fiainanao, tonga aminao ny fitahiana. Isika dia samy ten'Andriamanitra. Masom-bava miteny, maso-tana mandray. Andriamanitra velona sy mihetsikehtsika mandehandeha tsika, fa mahasamihafa antsika amin'ilay Andriamanitra izay nahary, tsika Andriamanitra mitafinofo. Dia Andriamanitra mitafinofo izay tsika, le mbola miborosy nify, le mbola mahalala misotro rano, le mbola mahalala misikina, mbola mahalala mamafa tarehy amin'ny serveta. Zay tsika zay. Fa isika dia Andriamanitra. Na vita karazana fagagana betsaka lavitra no vitan'i Jesoa ange tsika. Sao tsika tsy maharaka tantaran-drazana fotsiny. Na vita tantara na vita betsaka lavitra no vitantsika. Raha tena izy zao hoe mandeha manarato raha arotsoy amin'ny Lioka 5:1-4 izay raha tsy diso mirosoa amin'ny lalindalina kokoa trano izy. Ny arato. Tena latsaky ny arato nahazotrony be fa ny gasy nge taoko mahay an'izany amin'ny Andriamanitra. Jereo tsara ve efa niteny Pierre tompoko. Teto nge zay ozy nandritry ny alina tontolo fa tsy nisy e. Dia ozy hoe arotsoa fa noho ny teninao izy dia ho ataoko ihany. Ny gasy nge manao fa mamy miakatra daholo ny trotro azonao daholo ny zavatra rehetra zay ilainao anaty rano. Pilatsahanao ny famamo dia vita. Zay le Mahandriamanitra ko. Zany ange le Mahandriamanitra e. Nampitony ny tafio-drivotra iza ny gasy tsy mahay hodorana. Ny gasy mbola mahay manajanona avandra. Ny gasy mbola mahay mandatsy avaratra. Gasy mbola mahay miompy varatra. Zany ve dia ho ratsy. Fa zay le nresaha Léopold II teo hoe afokay ny fétiche de guerre-ny. Inona le fétiche de guerre? Le tapakazo kely tehirizitsika. Le tapakazo kely tehirizitsika, le vakana kely embozonantsika, le loha ranomasina kely tehirizitsika, le tantely velon-dreny natao tao an-tranontsika, reny le heverintsika fa tokony azo angatahana fitahiana sy fanambina avy amin'Andriamanitra izay nahary, mitondra ny hery tsara mako anatin'ny trano, dia noresena lahatra fa hoe asan-devoly ireo, asan'ny maiziny ireo dia asory any ireo. Tena nompoka ny soloina le izy, dia nisoloina sarin'olona mitete raha be ao an-trano, olona mialaina. Enjana be le zavatra misy. Tapitra sady indray moa zao ny fotoanako ato. Le zavatra ho teneniko ato mbola be da be, mbola tsy misasaka akory ngamba. Fa dia iresaka foana an'io tsika aloha. Iresaka foana an'io tsy fitiavana te-hiteny ozy a. Ary za efa nilaza. Zara mbola mandre feo. Fanaratsiana ny fomban-drazana. Fanalikana ny fomban-drazana. Fanafokana ny ty Madagasikara ty. Dia tsy angina koa no vavako. Fa dia iresaka foana. Reo olona reo izy dia manangana tele, manangana radio, dia mirahina mihitsy reo, dia mandany vola be. Tsy manao afa-tsy ny fanaratsiana fomba gasy sy ny fitaomana ny olona hanalika ny fombany.
dia eto ny mba sehatra misy aho dia eto any miteny malalaka tompona andraikitra amin'ny zavatra resahako a tompoko fantatro tsara ny zavatra resahako fa tsy miteniteny foana sanatryavina etỳ mpamaranana fandarana mbola hitondrayntsika amin'ny heriny a ialako tsiny ialako fondro raha sendra nisy teny nanohina kely na teny mety nandratra na teny somary maherihery ka nakalilo sofina kely a fa ohatr'izay moa ny fandehan'le fanazavana sy fampitana an'le resaka teto a raha tsy zay keo le izy tsy azotsika tsara fa misy olona ngeo a raha tsy sady arahana takavody kely a raha tsy fatamy mihitsy hoe zao ny tokony ataony e misy olona tenenina tsotra dia mahazo resaka fa misy olona somary sady felana kely mihitsy zay vao tonga saina hoe ay ve kay izany le izy ka ohatr'izay le fandehany fa makasitraka mankatelina antsika rehetra tompoko hoe te-pamaranana zao fandarana zao tonga am'le fiteny ty zany ndrariko foana hatramin'izay hoe mba vary ty mivetina midy vosikeny reny na kely aza mba miatsampy any akatoke fa raha rotsaka misy fatrany ty zazateraka misy fotrany fotoana atao mba misy fetrany atao ny soavatsara ten'andriamanitra amintsika menakavy any anivony tokantrano ankasitrano namana teknisianina hitolotra ny lafin'ny sary erika ny lafin'ny feo sika rehetra ihany koa ekipa Nicole TV zay miara-manana tontosana zao fandarana zao aminay nareo menakavy any anatin'ny tokantrano dia samy rarinany soa rarinany tsara daholo amin'ny heriny anitaka an'izao ndray mandram-piaona tompoko Rizatovo palimby ny anarandra ianareo zao no andriraty izany itsangana fazana kigasikara rizatovo palimby ny anarandra ianareo zao andriraty izany itsangana fazana kigasikara Ufati,